Faly miarabanao indray amin'izao sabotsy fatelo amby roapolo ny volana marsa taona 2024 izao. Sabotsy izay natokana indrindra ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Eto ary izahay dia maneho fisaorana be dia be ho antsika rehetra izay tonga nanosina anay nandritra izay hetsika mikarakarainay izay omaly sy androany izany tetỳ Ampandrinomby. Isaorana ihany koa ny GZ nanoana ofisialy ny hetsika rehetra izay mikarakarainay tamin'ity taona ity. Eto ihany koa dia ampatsahidina itsika any atokantrano zany fa amin'ny farany fandaharana dia misy ny kabariny Andriamatoa ministra ny fitaterana sy ny fizahatany ary ny famantarana ny toetrandro. Andao ary ho jerentsika ny sary azo avy amin'ny zanabolany. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia lasa forte tempête tropicale ilay rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe indianina, zany hoe joanina zany raha ny marimarina kokoa. Any amin'ny 730 kilometatra atsinanan'ny Sainte-Marie no misy mifohibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mikisaka atsimo somary atsimo andrefana izy io amin'ny hafianganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Ny rivotra ento moa dia mahatratra 100 kilometatra isan'ora ary ny tafiditra miaraka aminy kosa dia tafiakatra hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavinanay avy etỳ amin'ny sampana fampamantarana ny mety ho toetry ny andro moa dia itombo hery ary mety ahazo hery ivadika rivo-doza mahery vaika zany ity rivo-doza ity ato anatin'ny 12 na 24 ora ho avy. Raha araka ny vinavina ihany koa dia tsy akasika Madagasikara izy fa ho any amin'ny nosy rahavavy zany no lalana izy ity. Zany hoe tokony tsisy ampitaitainantsika zany mikasika ity rivo-doza ity hoe andalo eto Madagasikara satria fa dia tsy akasika atsika mihitsy zany ity rivo-doza ity. Na izany naty zany aza nefa dia mila mitandrina hatrany mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina any amin'iny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny fa mety misy alin-drano vaventy mety ahery ihany koa ny ranomasina indraindray. Andao rô jerentsika amin'ny antsipriany ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahapitso hoe azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina ny Antala, Analanjorofo, ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovafitovonany, Atsimo Atsinanana ary mipakatra any amin'iny ilany atsinanan'ny fatry Otomatsiatra iny. Ny any amin'ny manodidina ny Nosy-be Sambrano, morontsiraky Sofia sy Boeny iny kosa dia saika anao orana tandrifondraona ny voamaraina. Mifantatsika rehetra moa amin'ny ankapobeny dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Fa raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia isitraka oram-baratra ary saika ivangongo any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny aloha ny oram-baratra torak'izay ihany koa ny aty amin'ny ilany andrefan'ny fatry ny voatany. Raha marimarina koa zany dia azo oram-baratra ny amin'ny fatry Sofia, Diana, na Analanjorofo ary ny fatry Sava. Torak'izay ihany koa azan'izay oram-baratra zay ho antsika any amin'ny manodidina ny fatry Bongolava, Itasia, Vakinakaratra, Amoromania ary any amin'iny atotan'ny Menabe iny. Ny fatry Atsinanana sy Mangoro, Vatovafitovonany ary Atsimo Atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny fatra Otomatsiatra iny moa dia saika azo orana malefaka amin'ny ankapobeny. Ny fatra sisa rehetra kosa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Fa raha hoan'ny Antananarivo manokana dia any amin'iny ilany andrefana Antananarivo iny no mety azo zay oram-baratra izay. Ny alina kosa mety raha tahiny azo orana tandrifondraona isika eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny rahapitso maraina zao dia manodidina eo amin'ny 5 degré Celsius eo ny maripana any amin'iny fatry Vakinakaratra iny. Raha manodidina 4 degré Celsius ho any Antananarivo sy Fianarantsoa. Ny morontsiraka kosa dia eo anelanelan'ny 220 ka hatramin'ny 520 degré Celsius eo. Fa raha hoan'ny tolakandro kosa indray ary dia anevokevoka hatrany aloha ary afana hatrany any amin'ny manodidina Mahevantanana sy Antsoa iny satria mananika hatrany amin'ny 530 degré Celsius mihitsy. Ny eto amin'ny fatry ny voatany kosa dia eo amin'ny 720 na 20 degré Celsius eo. Ny morontsiraka moa dia
dia anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 3 na 4 degré celsius eo avokoa. Andao raha ataontsika inro mijery ny mety ho tetry ny andro ho an'ireo firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara. Ho an'ny Johannesburg zao dia azorana malefaka raha anoram-baratra kosa zany ho an'ny Bangkok. Ho maina kosa ny andro any Milan, Paris ary Nairobi. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana tandrifindraona ny any amin'ny manodidina ny Maurice iny. Ho maina ny andro any Seychelles, La Réunion ary Comores. Dia zay indray no azona tolotra tamin'ny teny ity tompoko lahy sy tompoko vavy fa araka ny efa mahazatra antsika dia misy ny fantatra ve ka ho amin'ny tian'ity ara dia tiako mampafantatra anao fa ny maripana eo amin'ny ivon'ny masoandro zany dia manodidina eo amin'ny 5 degré celsius raha toa ka efa mahatratra 500 sy 5 degré celsius sahady ny any amin'iny faritra sisiny tazantsika iny. Dia zay indray arano azona tolotra tompoko lahy sy tompoko vavy azadino andaontsika anaraka vetivety ny kabariny Andriamatoa Minisitra. Saotra tompoko. Mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro isika an'io 13 mars 2024. Ny loha hevitra no fidin'ny fikambanan'ny raisam-pirenena misahana ny toetrandro na ny organisation météorologique mondiale anamariana izany dia ny hoe ny masoandro, ny tany ary ny toetrandro. Manodidina 50 tapitrisa kilometra mialan'ny tany no misy ny masoandro ary efa 4.5 lafitrisa taona mahery izy no teo. Ny masoandro tokoa mantsy no hery mandrindra ny fiainana eto amin'ny tany rehetra. Izy no mivoy sy mamaritra ny toetrandro sy ny toe-taona ary misy fiantraikany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny asa mandrarantsika andavanandro ihany koa. Nosafidiana manokana io lohahevitra io mba ampahafantarana sy anetanana ny daholobe fa tsy ny fiakaran'ny herin'ny masoandro akory no mampiakatra ny hafanan'ny tany ka miteraka ny fiovan'ny toetrandro fa ny fitombon'ny tany nentina izay mangeja ny hafanana voaray avy amin'ny masoandro. Tsy mitsamitombo ny tany izany entiny izany eny amin'ny habakabaka indrindra fa ny gazy carbonika. Raha izany no mitohy dia hatratra 3 degré celsius ka hatramin'ny 5 degré celsius ny fiakaran'ny hafanan'ny tany amin'ny faran'ity taonjato ity. Ireo sanda ireo dia ambony noho ny tanjona ny fanarahana tamin'ny faneken'ny Paris momba ny toetrandro izay mikendry ny fiakaran'ny hafanana tsy ohatran'ny 2 degré celsius fa anodidina ny 2.5 degré celsius ihany. Ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia tafiditra ao anatin'ny laham-pahamehan'ny gouvernemanta ankehitriny. Horakofana ala i Madagasikara mba ho nosy maitso fa tsy ho nosy mena intsony. Anisan'ny fanamby iray goavana ho tanterahana ny fambolekazy tsy maintsy atao isan-taona ka 4 hektara no volen'ny mponina miisa 9 tapitrisa satria ny famerenana ny ala dia andraikitry ny rehetra. Ny masoandro ihany koa dia loharanon'angovo madio azo trandrahina. Efa be mpampiasa maneran-tany mba amokarana herinaratra sy angovo azo avy amin'ny masoandro. Voatsela akory izay ny fitondram-panjakana malagasy no nanatanteraka ny fandaharan'asa herinaratra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny fizarana fitaovana manokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro na ny kit solaire. Izany dia ampihena ny vidin'ny herinaratra satria manalefaka ihany koa ny fiovan'ny toetrandro. Noho izany dia tena laham-pamena ho an'ny foibe famantarana ny toetrandro ny fa mahafantatra tsara ny fiandraikitry ny masoandro eo amin'ny firafitry ny toetrandro sy ny toe-taona mba hitondrana ny anjara birikiny andrafetana rafi-piarahamonina malagasy afa miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Ny météo Madagasikara dia manana fahaizana anome sy tolotra sy ny fahalalany siantifika rehetra mikasika ny toetrandro, ny toe-taona, ny toetry ny rano sy ny oseanina ary ny tontolo iainana mba hatratrarana ny tanjona fampandrosoana aingana sy mirindra izay napetraka ny fitondram-panjakana.